Fifaliana ho any mandroso ao tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana mamatonalina, fandaharana ifandrombona ny tohivaka ny fahamarinana, ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ary ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Ifampahiry amin'ny tenin'Andriamanitra tsika senao anio, ahatonga antsika ho kristianina malagasy tsy manany amin'ny tena fa velomin'ny fanahy. Ndao aloha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotra ny amin'izao famangina ho anay izao any amin'izay misy anay any. Ianao Andriamanitra no te-hiteny aminay hampahery anay manokana. Misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay izay mampiray anay sy ahafahanay mifandray mivantana aminao toy izao. Te hiaino anao zahay. Mitenena aminay. Sokafo ny vavahadi-tsainay ary alefaso ny teninao ilay mamelona, manafaka, mahatonga anay ho olona tena araka ny fonao Andriamanitra. Miasa feno anatin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombony lehibe ho antsika senao ny hamangin'Andriamanitra ny firenetsika, fa indrindra koa hamangin'Andriamanitra atsika tsirairay amin'ny alalan'ny teniny amin'ity herinandro ity. Ao arasokafantsika ny baibolitsika, raha sitraka ao, raiso ny baibolinao dia amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 7:10, andininy 10 hatramin'ny 7:20, ary koa Galatiana toko 5, andininy 4:20, mialohan'izay aloha 4:20 sy 7:20, dia avy eo ny 4:20 sy ny 5:20. Amaky an'izay tsika raha sitraka ao indrindra, ao ary vakitsika amin'ny anaran'ny tompo, atomboka amin'ny Romanina toko 7:20, eo amin'ny andininy 10 hatramin'ny 4:20. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao an'izany indrindra isika satria fantatsika ny andro. Fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro vao niainontsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa ao ka aritsika ny asan'ny maizina ka hita fitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hita fio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atanteraka ny filany. Galatiana toko 5, andininy 4:20, 7:20, dia 4:20 sy 5:20. Fa hoy izaho, Paoly apôstôly no miteny, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Amen. Samy mahamarika isika ravako fa tena miharatsy andro aman'alina ny fiainana eto ambonin'ity tany iainantsika ity. Ny tontolo iainana mihasimba, ny firenena eran-tany ahenoana korotana etseroa ary dia tena misy fiatraikany amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy koa. Ny fiainam-piarahamonina miafeno faharatsiana. Move tsy arak'ilay vakitentsika teo mihitsy hoe efa ho lasa ny alina. Ainao moa ny dikan'izany zany. Amin'ilay fotoana miamaizina be iny, amin'ny ray, amin'ny 2 maraina, zany le hoe efa me lasa ny alina. Tena ohatr'izany mihitsy zany izao le misy atsika ankehitriny. Mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra fa efa mby akaiky kokoa ny andro. Fa andro inona moa zany tantarain'ny tompo amintsika izany. Ka ilay andro hiavian'ny tompo io, le hiverenan'i Jesosy indray ka hitondran'ny olombelona rehetra, na izay efa nodimandry, na izay mbola ho velonaina amin'izay fotoana izay, hitondran'ny tompo ny olona rehetrarehetra ho tsarainy eo anatrehany. Aza adinoina raha avako fa zasy anao dia ho ao anatin'izay ho tsarain'i Kristy tompo izay mihitsy araka ilay
teniny nambarany amintsika any amin'ny Korintiana 4:5 ary amin'ny 10:10 milaza hoe tsika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Any amin'ny Amosa 4:2 Andriamanitra dia miteny amintsika hoe miomana iona amin'ny Andriamanitra ao. Asa raha efa vonona tsara ho amin'izany ianao ty fa ny manana antsika ho amin'izany indrindra izao fandaharantsika mamatonalina izao. Tena hoe ora tokony foazantsika izao. Ho ilay 2:12 tamin'ilay Romanina 7:12 teo. Fa matory manahoana moa izany tsika senao ty matory manahoana tsika? Rehefa dinihana ange, rehefa dinihana ny fiainantsika kristiana malagasy ampatorian'ny devoly tsika risea. Araraotin'ilay fahaterena misy atsika, le tsika feno fahantrany araraotiny anambatambazana ny nofontsika amin'ilay sitraniay kely be da be, sitraniay dia isaky ny zavatra ataontsika dia matetika lasa misaina tranontsika hoe fa inona moa izany izao ny tombo no mety ho azoko manokana amin'ity zavatra ity. Vao mahazo toeram-pahefana kely izany tsika dia mieritreritra hoe ahoana ny ampiasako amin'ity fahefana ity hampitomboako ny eo an-tanako, anangonako. Sao dia tsy misy tsony ve rapitso? Izany mihitsy ilay fahantrana mahazo antsika. Ohatrany tsy dia misy loatra tsony mieritreritra anao zavatra mba tsy mieritreritra ny teny fa dia hoe mba andao hoe hanampy ny olona tsotra izao fotsiny, maimaim-poana fotsiny. Ohatrany tsy mahita an'izany tsontsika amin'ilay fiainana andavanandro. Ny antsika aza reto tena le mifanohitra amin'izany mihitsy no hitantsika eo amin'ny fiainana. Vao misy mitady hiakatra kely mihoatra noho itsika eo amin'ny manodidina antsika, ohatrany manelingelina anahy iny, ataoko ny zavatra rehetra hanindriana azy hidina. Tena azafady re ravako. Azafady fa mahasoa antsika senao mihitsy ny hanapotserana kely an'izay nana eo amin'ilay ferin'ny fahantrana tsy mety sitrana eto amin'ny firenentsika izay. Eny re tena mampalahelo loatra mampalahelo loatra hoe manan-karena be ny firenentsika fa indrisy, tena indrisy mavesa-danja kokoa ilay haren'ny fahantrana ara-tsaina sy ara-panahy. Hany ka dia tsy misitraka an'ilay harena omen'Andriamanitra tsika isika fa satria mahantra be ara-tsaina sy ara-panahy. Izay no mitarika an'ity fahantrana lalina ohatrany tsy mety afaka amintsika ity fa aza mifanometsiny mihitsy re. Anio isika andao hijery atsika manokana eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy hijery aloha afa-tsy isika kristiana malagasy n'aiza misy atsika eto ambonin'ny tany. Tsy miova mantsy Andriamanitra. Tsy miova izy fa afaka sady te hanasitrana antsika araka ilay teniny efa fantatritsika tsara ao amin'ny tantara faharoa 7:4 ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako izy no tonga hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Tsy miova Andriamanitra. Foazan'ny tompontsika senao anio. Tsy ho resy ny fampatoriana ataon'ny devoly amintsika. Ahoana ny fomba hampatoriana antsika? Ranitiny, mandrangitra le nofontsika izy. Isan'ny fahavalo tena goavana manakana ny fitombontsika ara-panahy, manakana ny fivelaran'ny tena maha-kristianina antsika nge io asa nofo eo amin'ny fiainantsika io. Raha jerena amin'ny maso avy aty ivelany dia hiteny aho hoe tena mandroso ny fivavahana kristianina ao Madagasikara antsika ao na vita trano fiangonana ny tary, vita ny fanitarana ny fiangonana,
mijoalajoaly ery afaka mividy an'izao zao ho an'ny mpitondra fivavahana etsetraetsetra. Fa rehefa jerena akaiky andre raha avako ny fiainan'le mpianakavy ny finoana dia tahaka an'le lazain'ny Paoly any amin'ny Korintianina voalohany 7 mihitsy ny zavatra miseho. Ao neva kiko aminao manomboka eo amin'ny andinin'ny voalohany izay tenenin'ny Paoly izay hoy izy hoe ary zary rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka an'izay mbola nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo io Paoly fa tsy vedikanina satria tsy mbola natanjaka anareo, eny mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza fa mbola araka amin'ny nofo ihany anareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka nofo anareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona, fa motsy izany ve no hitantsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo anivon'ny fiainantsika kristianina, topiny kristianina kanefa mbola araka amin'ny nofo, mandeha araka izay fandehan'ny be sy ny maro, entin'ny onjan'ny fiainana. Eny tena tsy tafajoro manohitra an'le fikorianan'ny rano Manahoana rehefa samy hanapa-kevitra tsika senao anio. Manapa-kevitra tsika hoe andao ranga olon-dehibe amin'izay amin'ity maha-kristianina tsika ity fa zany ange, zany ny tanjon'Andriamanitra ho antsika tsirairay ho tonga lehilahy sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahalehibiazan'i Kristy hoy Paoly any amin'ny Efesianina 4:7-10. Aza tonoina fa ny devoly fahavalontsika dia tsy manan-tsaina fa tsy ny angalatra, hamono, handringana atsika. Araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 10:10. Ao amin'io fandranitana ny nofontsika io ange ny lalana hidirany moramora eo amin'ny fiainantsika entiny sika hanaraka ny fitarihan'ny nofontsika satria fantany mihitsy ilay teny any amin'ny Romanina 5:9 hoe ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa izao ilay teny nivakiantsika tao amin'ny Galatiana 5:4 ilay milazany hoe izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ny antsoina hoe olona kristianina ange, ambaran'ny Kristy, ambaran'ny tompo atsika amin'izany hoe any Kristy Jesosy zany. Ny ahafantarana hoe tena kristianina marina ny olona anankiray dia tsy velona hanome fahafapo an'ny nofony intsony izy, tsy velona hanome fahafapo amin'ny tenany, tsy ny toerany no mahamay azy, tsy ny voninahiny no katsahany, tsy ny anango karena hanomezana fahafampo an'ilay faniriany sy ny filany, tsy izay intsony ny lahara-pahamehany, fa efa nomboany niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Maty amin'izany izy dia tsy manitona, tsy manaitra azy intsony izany. Midika ny fiainana kristianina, midika ny raha avako dia ilay tenenin'ny Paoly amintsika. Ilay ilazan'ny Paoly azy milaza hoe tsy tsika intsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anatintsika ary izay hivelomantsika ankehitriny dia ny finoana ny ainan'i Kristy Jesosy. Galatiana 2:2 zany. Dia Paoly zany milaza amintsika hoe manahafa ho izy, tahaka ny anahafako an'i Kristy. Daontsika senao izany tenantsika. Izany tenantsika manoloana ny tenin'Andriamanitra. Ohatra ny fitaratra ange ny Baiboly raha afaka hoe ampiasain'Andriamanitra hanehoana amintsika izay zavatra tsy tomombana eo amin'ny fiainantsika ka mila ahitsitsika. Kristianina ohatry ny ahoana zany tsika senao ty. Sao dia kristianina araka amin'ny nofo, fa tsy mba araka ny fanahy. Tao amin'ilay Galatiana 5:5 nivakiantsika teo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 dia hoy Paoly milaza hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny fanahy ho izy ny nofo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo satria le tiantsika fotsiny ane mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana izay, hampatoriany devoly antsika. Raha ataontsika sary tsotsotra zany,
ny zava-mitranga ao anatin'ny olona anankiray rehefa nanaiky marina an' Jesosy ho tompony sy mpamonjy azy izy ka lasa kristianina, lasa zanak'Andriamanitra, dia lasa misy lavaka fatsakana roa samihafa ao anatiny. Talohany nandraisany an' Jesosy, talohany maha-kristianina mpino antsika, dia tsy nisy afa-tsy ny fatsakany nofo taty anatintsika. Inona izay? Le fisainana mandeha ho azy, miankina amin'ilay ketriky ny maha olona mpanota antsika, izay ny taty anatintsika taty. Fa rehefa nandalo fahaterahana indray rehefa nandalo ny fahaterahana indray ianao, araka ilay tenenan' Jesosy any amin'ny Jaona 7:7 hoe raha tsy ateraka indray isika dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra mitranga? Lasa monina mipetraka aty anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Lasa mamelona ny fanahiko ilay natory maty teo. Dia hoy Jesosy any amin'ny Jaona 7:7 sy 9:30 hoe izay mino aho ny tompo dia hisy onony rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazain'i Jesosy tamin'izany. Njikan lasa misy fatsakana roa samihafa ato anatintsika ato. Izao anefa, na dia efa maty aza le fatsakany nofo satria voaomby teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ilay izy, dia mbola ato anatintsika ato ihany nefa ilay izay nofo izay, mandra-pahatonga ny fotoana hialantsika eto ambonin'ny tany. Ny dikan'izany, anjarantsika no misafidy isaky ny tranga misy, isaky ny zavatra ataontsika hoe izy amin'ilay ao anatintsika no hamaly an'le tranga, le nofo sa le fanahy. Avaiza isika niaka ny loharano, avaiza ao amin'le loharano nofo sa ao amin'le any fanahy. Hoy ilay Galatiana 5:5-12 teo hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofonareo. Ary eo amin'ny 5:20 dia miteny Paoly hoe raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Inona izany? Mandeha araka ny fanahy. Fa izay le fanahy lahidintsika. Manana ny fanahy masina, monina ato anatintsika isika. Rehefa hoe nametraka ny finoantsika tamin'i Jesosy tsika, izany hoe miantehitra amin'i Jesosy tsika hamonjy antsika ary mandray azy tsika ho tompontsika. Izao anefa tsy ampy izay hoe manana ny fanahy masina izay. Fa hoy ihany Paoly any amin'ny Efesiana 5:17 ilay tapany farany hoe aoka ho fenoina ny fanahy. Izay olona miaina ny fahafenoan'ny fanahy izay raha avaka no afaka mandresy ilay nofo mitarika amin'ny fahafatesana. Ny dikan'izany, mila miaina ny fahafenoan'ny fanahintsika, ary izay le tsy ampy amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Any ka tsy tena hitantsika ny fiatraikany ao amin'ny fiarahamonina amin'izay maha-kristianina antsika izay. Io ihany ny lalana izorantsika afaka mitondra antsika handroso amin'ilay fahatanterahana andrasan'Andriamanitra amintsika. Tsy amin'ny alalan'ny ezaky ny tenantsika izany, fa tsy mahay manao ninina hoe ankasitrahan'Andriamanitra izany tsika raha amin'ny herin'ny tenantsika. Rehefa amin'anina nomen'Andriamanitra ny Ezekiela, any amin'ny Ezekiela 4:30, 5:20 sy 7:20, tena manazava azy tsara. Ao nefa vakiko aminao ny voasoratra hoe omeko fo vaovao nareo ny tompo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Mety aiza raha avako ho fenoana ny fanahy masina. Tsy hoe indraindray amin'ny fotoana manokana ihany, fa tena isan'andro, isan'ora, isan-tsegondra eo amin'ny fiainantsika, ny fanahin'Andriamanitra no aoka avelantsika manjaka ao anatintsika ao. Avelantsika mitarika, mifehy antsika. Izay le lazain'i Paoly amin'ilay hoe mandeha amin'ny fanahy na hoe velo ny fanahy. Izany hoe ny fanahy masina izany no mitondra ny volant ny fiainantsika, ny familiana ny fiainantsika. Rehefa avelantsika manjaka io fanahy masina io,
inona ny ataony mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika izy ary dia lasa mandeha amin'ny fitiavantsika. Dia nidika ny mahatanteraka n'ilay andinin'ny 10 tamin'ilay Romanina 7:12 teo tsika milaza hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Ravako mila olona tena tia marina an'Andriamanitra ny tompo ankehitriny. Dikan'izany mitandrina ny didiny mandeha amin'ny fahatahorana azy. Mila olona tahaka an'izany tia Madagasikara antsika ity. Ary mila olona tena tia an'ilay mpiara-belolaminy tsy manisy ratsy ny namana. Mila olona ohatr'izay tsika e. Fa le tsy fisian'izany loatra ity mampahantra ny firenentsika ity. Ohatra ny hoe itoeran'ny fahatezeran'Andriamanitra lalandava izany ny fiainantsika malagasy satria tsy misy fitiavana an'Andriamanitra manjaka no sady anjakany fitiavan-tena ihany koa. Ahoana ny iainantsika n'izany fahafenoan'ny fanamasina izany rahavako? Ny ahatonga antsika ho fenoana ny fanamasina dia isika manaiky aloha, manaiky ho fenoany. Isika manaisotra izay rehetra mitambesatra any anatin'ny fotsika mafeny zoridirany fotsika. Ilay isika mamela heloka izany. Mila mamela heloka isika fa rehefa isika izay ilay mitahiry lolo-po, mitahiry hatezerana ao anatintsika ao dia malahelo ny fanamasina, tsy afaka miasa izy. Ary isika mameno an'io fotsika io amin'ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatintsika. Meteza ho fenoana ny fanamasina amin'ny fiainantsika rehetra. Andao anaiky iainan'izay fahafenoana izay tsika. Fa rehefa avelantsika atomboka Andriamanitra ao anatintsika izay, dia izay isika no tena hita ilay fanovany atsika aloha dia fanavaozany atsika ary fanavaozany manodidina atsika koa. Amirapiratra eo amintsika ny voninahiny amin'izay fotoan'izay. Dia azava eo amin'ny manodidina atsika ihany koa izay voninahitr'Andriamanitra izay. Meteza rahavako tena tsy ihany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany fa ho fenoana ny fanamasina. Ny fiadanan'ny Tompo ho aminao.